raha eo amin'ny sekoly angamba aloha dia samy manana sokajiny samy manana sehatra idirana fa ny olona koa dia samy manana filany samy manana ny enti-manana fa raha amin'ny sekoly le petini manokana angambany a dia ny ray aman-dreny no tena manao an'izay tena manao an'izay ary eo amin'ny fiomanana ara-pitaovana zay dia ny ray aman-dreny no tena sarotiny amin'ny mahatsara ho an'ny zanany satria azo lazaina manko aloha misy karazany sekoly io zay a fa raha misehatra lalovanay zany a dia ekena fa misy ny fifampinampiana ohatra ny uniforme ny sekoly no mivarotra azy mba hitovian'ny ankizy tanteraka dia ny sekoly a no mivarotra azy fa eo amin'ny fitaovam-pampianarana kosa aloha dia tompona safidy koa anie ny ray aman-dreny dia tsy azony tena hoe dia aza dia mividy ohatra zao na ity no ohatra zao na hoe andeha ty anay ty ihany tsy maintsy vidiana fa aleo izy anasafidiny a satria maminy zanany mandalo koa inge le taona andala tohatra andanan'le zanany iny dia eo izy mba malala hoe ohatr' zao fa matetika nitsapako a ny zavatra vidindry zareo raha ho an'ny zanany dia reny mitondra ny mariky ny dessin animé reny zany na cartable na ohatra zay zany mba tiany aseho ary ho anareo amin'ny sekoly satria ohatran'ny orinasa rehetra ihany le izy na dia hoe manana mampiavaka azy manokana zany hoe fanabeazana zany nareo zao miatoka boky oety mianatra misy atao hoe fahosany ihany reny boky reny misedra olana ve nareo amin'izao fotoana amin'ny hoe tokony avoazony reto boky reto na reto milina solosainy reto satria nareo mampiasa an'ireny efa miditra amin'ny informatisation sy namana aiza ho aiza ny mety fidiranareo amin'izay lafin-zavatra ray zay atao hoe hidirantsika ny boky a petini aloha zany raha malala fa manana mpamatsy any velany a mananareo mpiara-miasa tanteraka dia raha eo amin'ny fitaovana boky ety mampianatra sy ny sisa fivoarana isan-karazany a dia atao hoe anisan'ny tsy tara angamba ny école le petini amin'izao fidirana vaovao zao dia efa contenaire vaovao no naseho mihitsy hoe miditra indray zao boky vaovao ary ny tena mahasary-piaro ary tenenako ny ray aman-dreny angaviana mihitsy za moa zany rehefa manao circulaire rehefa elako tsiny matetika ao le teny vahiny mampilaza amin'izareo ray aman-dreny dia ataoko somary manitona kely somary mitaraina mihitsy azy hoe miangavy anareo zaho ity boky ny zanakitsika manany ny ampitsika amin'izany ohatraohatran'izay zany mba atao zany ny hoe miresaka amin'ny olo-dehibe dia mba atao hoe tsy atezitr'olona hoe tabataba foana ary le boky a dia misy fomba anankiroa efa miditra boky ihany moa tsika misy fomba anankiroa nentintsika manao azy nanaovan'ny petini azy moa zany dia misy a lay boky zay na tiany le mpianatra na tsy tiany dia tsy maintsy vakiny ary tsy maintsy résumeny afy io afa zany io fa misy lay boky zay tiany hoe tiany tiako alaina zany hoe misy karazany telo zany a ny tranomboky a ao amin'ny école le petini zany hoe tranomboky voalohany dia boky fa matsy ianarana iny zany tena mamatsy an'le mpianatra mihitsy a hoe nafiry parallèle ny klasy nafiry manany ampy ny sekoly le petini amin'izay dia ny boky faharoa dia tranomboky ho an'ny ankizy kely io koa ny azadino fa tsy tokony hakambana mihitsy ny tranomboky ny ankizy lehibe a sy ny tranomboky a ho an'ny ankizy kely dia ny tranomboky fahatelo moa dia raha malala fa lay tranomboky lehibe zay ikambanany ankizy efa manomboka lehibe zany hoe amin'ny sixième miakatra zay a dia amin'izay fotoan'izay izy dia misafidy lay tiany hovakiny fa tsy résumeny le résumé io zany a raha résumeny le livre dia tsy maintsy misy mpitsara zany mazava ho azy eo amin'izy tsarainy iny a no hita daholy a ny adisoana madinidinika na faute madinika faute de grammaire io na orthographe io na ohatran'izay dia micorriger le olona iny olona iny a no milaza hoe tamin'ity klasy ity rehefa hoentina hiverina any amin'le ankizy dia tsy maintsy manao tatitra hoe tamin'ity klasy ity a misy apahanankizy a reraka ao amin'ny grammaire ohatra na ohatra zao aingakaingana be a ny fandraisan'lay mpampianatra anatsarana an'ilay zavatra tsy ampy any amin'le ankizy efa miresaka an'izay hoe fanaraha-maso an'ilay ankizy amin'le boky zay ihany misy tsy haiko na hoe rafitra moa ilazana azy na fanavozana ny fomba
fanabeazana am'izao fotoana tovy endrika amina coach moa ny fomba fiteny azy ireny ta hoe tsy haiko hoe tuteur sa tutrice aminareo totra ny efa mampiatra an'izay koa ahoana ny endrika isehon'izay dia inona le zavokatra andrasana amin'izay le fanavozana fanatsarana zay ekena tokoa aloha fa ny réforme misy réforme avany amin'ny zareo frantsay tutorat le karazana ohatrany hoe tuteur ohatra zay zany hoe afa mihitsy aloha ilay mpampianatra mampianatra na le professeur de iny zany manao zay ampahay an'lay ampianatra fa avy eo le mpianatra efa misy lay groupe misy groupe na 5 na 6 de le tanjona moa zany le hoe tsy maintsy mahay daholo le mpianatra de misy groupe na 6 na misy groupe na 7 arakarak'izay naminana azy de ao zany mitsofoka le tuteur de io zany le mijery hoe inona ny problème na inona ny olana mipetraka am'ty mijery isanisany am'le akizy zany hoe mifampiresaka mihitsy am'lay akizy inona ny olana inona ny tokony ovahana ato am'ty akizy ty de raha ohatra zany io tsinona miresaka direct aminy miresaka avy atrany aminy de io ndray zany no miteny hoe am'le mpianatra zao rehefa mifampiresaka amiko izy de misy zavatra tsy hainy ty na tsy voafehana de tsy maintsy aingana de aingana zany no manao an'io tsy adino fa na de zay réforme frantsay de misy ao amin'ny pétinier koa zay zavatra zay zany hoe nisan'ilay groupe ampianarana no tsy mitovy fa bebe kokoa ny ao amin'ny pétinier ndraisina no ny ato amin'ny le petit nido le nombre an'le groupe satria tsy mitovy moa ny effectif par classe zany de tsy maintsy atao koa zany zay zavatra zay diny vao miainga lay taom-pianarana zay indrindra mantsy fa tsy andrasana hoe efa ela efa aneorina fa tsy mahay lek izy efa manana olana be lek izy zay ianao va hitady vaolana fa dimy vao miainga le fampianarana de mandavataona iny de mandavataona iny efa misy olona hafa mihitsy karamaina iny olona iny no atao mba tsy ho fatantoka ny taona anankiray am'izay fotoana zay de na ohatra rika mazava ho azy zany fa tsy maintsy ahay le mpianatra de inona moa fa de findra kilasy le mpianatra rehefa mahay de ny hitanareo moa so hatramin'ny nanomboany tsy fota am'ty taom-pianarany ty no nanomboka ny suivi aloha fa nisy foana hatram'izay fa ity style vaovao ty tamin'ity taom-pianarany de efa mba mita sorotsorotra ve le hoe mba misy vokatra le vokany le isa ohatran'ny vao miana mandeha koa de mbola mifampijerijery ka io ange asa fafanao asa fafanao fampitomboana fotsiny zany hoe raha ireto ny nampanao révision teo aloha de ampinany reto de enany reto de vahana ny olana inona ny olana zavatra efa fanao taolo tsy manavaotsonika tsy manavao le fanovana vaovao satria hita tokoa fa mampahay ary mampetiny akizy tsara ary eo amin'ny mpampianatra manahoana ny mety hoe fandraisana an'izay endrim-panavozan'izay tsy de mahatsiaro loatra izy hoe voatsabatsabaka na voaelingelina na koa hoe sanatria mety anana moa eritreritra izy na frustration hoe tohatra manakina le endri-javatra zay io ny ataoko hoe ny asa fampianarana angeo tsy taky ny asa rehetra mihitsy tena asa hafa mihitsy ary na nytoetsaina nana mpampianatra renge hafa mihitsy aiza moa ny hoe anao rano mandrisezako tonga namana vao mavomavo zany hoe nidikan'izay ianao misy mpanampindray ve no sarotiny fa efa lamina nisy hatram'izay le izy fa natsaraina fotsiny fa efa lamina nisy hatram'izay de zarary moa manome baiko ndraiky zareo zao koa ny tsara de arahana arakarak'izay ilay fanatsarana zany tsy midika fa zay de ampy tsy ampy zay eo amin'ny fiainana raha eo am'sehatra ny fampianarana fa zay ny ataoko hoe tokony tsy ho tara eo amin'ny fivoarany teknôlôjia itsika ary hoan'ny petini manokana zao de efa anaty sambo rany tena marina reo amdiana ordinateur maro anatsarana matanjaka kokoa ny efa ananana atsofoka no ifisa-karazany satria eo petini manokana ingia zavatra gratuit na maimaipoana ny manao internet hoan'ny mpianatra tsirairay zay aloha de zavatra anankiray fa roa manarakaraka an'izay ny laboratoire io manko nahazatra atsika hatram'izay
indrindra ohatra hoe tamintsika fotoanatsika angambana za tsy mijery hoe izy aloha ny école nefa fa niany ho hitako dia ny faute-ny olonantsika zany lakolakotsiny lay teny vahiny dia hoe tsy miaina ao anatina laboratoire ny ankizy fa avy hatrany dia manoratra nefa ny zavatra tokony ho hita tokony hiaina ao anatina laboratoire zany ny ankizy ireo dia misaraka mihitsy ato ny laboratoire ao amin'ny pétini 1 ato ny laboratoire ao amin'ny pétini 2 fampiasana ny exao isan-karazany zay tsy tara ny fivoarany teknôlôjia zany dia tsy maintsy ohatra zay fampiasana ny masinina isan-karazany entina iaina zany hoe tsisy maharatsy le atsika taloha hoe 2x2 zao na reny calcul isan-karazany fa amin'izao fotoana zao dia efa masinina daholo ary azo entina any amin'ny fanalam-panadinana reny masinina reny zay zany nao hoe tsy tara n'ilay fivoarany ara teknôlôjia zany ny antony manko tsy tokony mahatara dia zao satria tsika tany nosy marobe ny olona ny famaofao eto amintsika ary tsika dia firenena anankiray tsy azo atao hoe firenena tery fa mivelatra noho izany dia tokony afe ny zavatra rehetra fahita any amin'ny firenenkafa ny famiresaka an'izay raharahany teknôlôjia zay anao zavatra fantatra ary efa voatsidika taminay ainao manjery sasatsasany moa le zavatra hoe ianareo nanana tetikasy nareo amin'ny pétini zany hoe anokatra hainao manjery ny fahitalavitra atao hoe l'ITV zany amin'ny ankapobeny moa le fanomezana lalana nomen'ny fanjakana tamin'ireo le hainao manjery hoe osokafan'ireo ohatrany somary misy atao hoe lamina vaovao tiantrareo apetraka angamba dia tafiditra atao anatin'izay hoe nandraisana fepetra zay nareo aiza ho aiza ny fandehanio amin'izao fotoana inona ny tena antony ho anareo manokana sady mitovy amin'le fepetra nyraisina amin'ny ankapobeny le hoe misarihina kely na nampiatoana kely aloha ny fahafahana manodina an'le izy raha antsika nahita fa nisy fanovana teto amin'ny firenena matoa moa zany nisy fanovana teto amin'ny firenena dia misy zavatra vaovao iova ny fanaovana télévision amina lalana fanabeazana dia tsy azo eritreretina hoe ho télévision ho rendrarendra fotsiny ihany na jejona fotsiny ihany fa raha antsika malala fa anisan'ny aingana indrindra hitan'ny olona ary hitan'ny mpianatra ary hitan'ny ankizy ny fijerena télévision ka rariny sy hitsiny raha nanangana n'ilay télévision zany hoe télévision fanabeazana zay mbola anotokana ho télévision fanabeazana eto Madagasikara ity atsangany école le Pétini ity nisy ny fanovana teto Madagasikara araky ny teneniko ary za tsy raha ohatra angamba ny ataoko hoe volana mars 2009 no nanao ny fianianana Andriamatoa Filoha dia 8 avril dia efa nametraka an'izay fangatahana eto am-pelantanako moa izy zany 8 avril dia efa nametraka an'izay fangatahana zay ny école le Pétini zay zany no midika fa tsy vo zavatra taitaitra no nanaovana zavatra zay fa efa amataonany no nieritreretany école le Pétini sady anabe amin'ny ao anatiny sekoly no anabe eny ivelany sekoly zany hoe ho an'ny olona rehetra zany ianao manko araky ny efa nyteneniko teo hoe araky ny tena ao anatin'le fitiavana n'le asam-panabeazana ary efa io mihitsy zany no atao hoe nanavanana tanteraka dia zay zavatra zay no ny anarana ihany koa dia mitady fomba rehetra ka tsy mahay mionona ianao raha ohatra ka hoe ny ao aminao voakentokentona araka ny efa nyteneniko teo aloha hoe misy an'izao rehetrarehetra zao misy an'izao fandaminana rehetrarehetra zao tsy mahay mionona zany ianao raha neninao vita fa feo fieritreretanao hoe anahoana ny ankizy ivelany dia ozy izy hoe raha misy ihany ny atao raha isy ny ento manana inona ny sakana tsy anokafana an'le télévision fanabeazana ho fampianarana tsy hitako zay sakana tsy anaovana an'le izy ary efa taloha an'izao nefa naninao an'izay zavatra zay zay zany hoe efa naniry foana saingy nisy moa zavatra famaofao be ny any teny dia mbola tsy vita fa no nisy kosa ny fiovana dia ozy izy zay fotoana ny angamba fotoana ny tokony hipoirana amin'izay dia raha vao mipetraka
raha ivolana tsy ampy akoha de efa nandrotsaka zahay